ho an'ny taranja lomano kosa indray dia azo lazaina fa sahirakirana ny taranja lomano ny sidra olana ihany amin'ny akapobeny raha zay ny azo ilazana azy nandritra iny lalaon'ny nosy iny satria dia nifanindry tamin'ny fiadinany tompon-daka eran-tany iny faninanana iny dia tsy maintsy nizara roa ny atleta malagasy izay tokony hiatrika izay faninanana izay mitondra fanazavana mikasika indrindra izay zavatra nisy tany amin'ny lalaon'ny nosy zay Andriamatoa Ramanatsoa Gabriel izay filohan'ny federasiona malagasy ny taranja lomano. Zavatra hita tatia amin'ity lalaon'ny nosy andeha amin'ny fafolo an'ny taranja lomano dia ny taranja lomano zany efa vita. Zavatra roa no azo lazaina. Ny voalohany dia raha hoatao hoe zidizidina ny resahana dia medaly alina anankiray no azo ny taranja lomano. Tsika angamba mahita hoe tsara ve zany sa ratsy fa amin'ny ankapobeny zany aloha raha ny zidizidina ny naovana bilan dia ratsy ihany ho an'ny taranja lomano tsy mamenatra amin'ny teny andro. Fa raha ho an'ny ataoko hoe ny zava-bita tsara na ho an'ny tsirairay ho an'ny lomano tsirairay na ny zava-bita tsara indrindra ao Madagasikara amin'izao fotoana izao dia misy no motsan'ireo ankizy ireo taty amin'ny nosy La Réunion izay azo lazaina hoe tombony lehibe ho an'ny taranja lomano manokana nafahana namono indray an'ireny sy nanatsara an'ireny zava-bita vitan'ireo mpilomano teo aloha atao Madagasikara ireny. Raha amin'izay lafin'izay ny resahana zany dia ataoko hoe positif indray zany izay resultat zay. Inona ny antony nahatonga zany ny vokatra anankiroa sy ny samihafa izay nilazaiko teo dia raha ilaza ny medaly alina raisinay tsy mampanina raisinay ataoko hoe andraikitra ho an'ny federasiona izany vokatra zany. Ny antony dia tsotra fotsiny. Ny zatra nisy tatia nosy Maorisy dia nifanindry efa nilazaiko any angamba zay teo aloha teo nifanindry tanteraka tamin'ny championnat du monde izay atao any Korea amin'izao fotoana izao ity ity ho an'ny taranja lomano. Ny championnat du monde rehefa zeritaona mialohan'ny Jeux olympiques izao dia noho tsy fananantsika atleta qualifié amin'izany Jeux olympiques zany dia ataontsika amin'le fantatsika mba atao wildcard zay foana no azahoany ny taranja lomano aloha invitation atreto invité par wildcard zany aloha ny taranja lomano zany hoe tsy maintsy zay ankizy tsy mandray anjara amin'ny championnat du monde mialohan'ny Jeux olympiques zany hoe amin'ny taona ity zany efatra mianadamu izy ireo no any dia ny roa amin'ireo dia manana n'ilay opportunité tsy maintsy misy mandeha tsika any amin'ny Jeux olympiques ny taranja lomano izy efatra mianadareo manana an'izay opportunité zay andehan'ny daholo. Inona moa ny tanjon'ny atleta indrindra fa ny manao an'ireny taranja no tokan'ireny dia ny andray anjara amin'izany lalao olympique zany na ataoko hoe ireo professionnel any ivelan'ireo ary dia voninahitra sy dera lehibe ho an'ny atleta mandray anjara amin'izany championnat Jeux olympiques zany. Dia izay natonga ny federasiona tsy maintsy nandray andraikitra talohan'ny ataoko hoe tamin'ny fiadinany tompon-daka Madagasikara farantoana taon'ny Tomasina alohan'ny amoahana ny anaran'ny ankizy hanao championnat du monde sy hanao Jeux des Îles dia nanao fivoriana extraordinaire ny federasiona mba hanapaka an'izay hoe izy ny ankizy mandeha any amin'ny Jeux des Îles, izy ny ankizy mandeha any amin'ny championnat du monde. Fa raha ny ankizy nandeha any amin'ny championnat du monde dia ireo aloha zany ny meilleur ny voalohany amin'ny lehilahy ny voalohany amin'ny vehivavy ireo no nandeha any amin'ny championnat du monde. Ataoko hoe inona no mety mahatonga zany fa inona moa nefa narosoko teo ihany io moa zany ny fanapahana nataon'ny federasiona niaraka tamin'ny lohan'ny ligue tsirairay avy hoe alao le ankizy mena tombon-dany ireo voalohany isafidy
na anao ny championnat du monde satria araka teneniko teo hoe mba ahafahana mandray anjara amin'ny jeux olympique na anao ny jeux des îles dia le ankizy na akadia amin'ny jeux des îles tsy hoe ratsy akory fa efa lazaiko teo ihany no mivokatra tsara azony zareo fa kosa hoe nanomboka teo amin'ny fahatelo no makaty afara ty zany no nanao ny jeux des îles izany amin'ny fédération moa hatramin'izay dia mijery foana an'ireo hoe ataoko hoe relève dia izay zany efa manana sady zany zao fa miomana amin'izay sady zany zao ny fédération zay ho avy eo satria amin'ity taon'ity koa moa fédération andalo amin'izay fisikana an'izay zay fédération ho avy eo ity sahady an'ireo ankizy anao any zay jeux des îles zay amin'ny araka amin'ny topo famonosana vaovao tsara koa nama manamarika kely vetivety fa ataoko hoe izay ihany koa izy misy zavatra kely ihany nisina daholo ny andraikitra araka ny teneniko teo ohatrany hoe nampalahelo kely ihany nydahatra nisy satria raha prévu tatia la réunion tatia Maurice dia manomboka amin'ny faharoambiroapolo volana jolay ny taranjalomano zany hoe ny compétition ny taranjalomano zany 22 tamin'ny herinandro na telo andro izay talohan'ny aingana nakaty Maurice zay vao fantatra fa naroso tamin'ny fahasivy volana jolay zany hoe mbola tsy misy kory n'ouverture dia fa nanomboka ny taranjalomano taty amin'ny jeux des îles ny antony dia tsotra ihany ho andrareo mauriciana zareo moa no mpampiatrano ary hitanjareo ny fanaovana an'izay dia miverina foana amin'ilay jeux olympique satria mba nahafahany nampilomano sy nazahony médaille dia narosony 19 ny taranjalomano dia nilomano tatilo le ankizy hanao jeux olympique atsika moa efa lasa alona atsika satria hoe amin'ny 22 tamin'ny 22 vola nomboka ny lomano 22 zany ny ankizy efa tokony milomano tany Corée